Mbola sary mahafinaritra ihany no amaranantsika ny fandarana ny vaovao avy eto toerana amin'ity ariva ity mialohan'ny ampitatsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena Zumba. Anisan'ny efa mahazo vahana tanteraka eto amintsika ho fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy ity tarantsy ity ara dia niara-ny asa ny Zumba Mada sy ny Bouddhisme Terra etsy Antanimena. Ho fanomezana fahafaham-po ireo mpankafy ny taranja Zumba dia ny fanaiky hiara-miasa hifampizaratra ikefa ampianatra ireo mpankafy ny Zumba Mada sy ny Bouddhisme Terra etsy Antanimena. Ny antsika atao eto amin'ny Bouddhisme Terra androany dia resaka Zumba fitness en partenariat avec la Zumba Mada. Ohatrany ahoana izay fiara-miasanareo amin'ny Mada Zumba zay? Ny fiara-miasa amin'ny Zumba Mada zany dia misy instructeur avy amin'ny Zumba Mada tonga mampianatra aty amin'ny Bouddhisme Terra. Efa nanomboka tafiditra tanteraka ao amin'ny fitiavan'ny malagasy ny Zumba. Ireo vehivavy aloha no tena maro anisa mpiangaly ity taranja-panatanjahantena iray ity, sady mampiala voly no mitaiza vatana ny Zumba ary mampitsikitsiky lalandava. Na dia ao anatin'ny diaza no haingany ny fanazarantena rehetra dia azo lazaina fa mila fahavononana ara-tsaina sy ara-batana ny fiatrehana izany hoy ireo mpanazatra. Fisafianana ndraiky zany hoe fa misy Kore alefanjareo zina any andafy da alefanjareo aty aminay re izy misy Koreanarina misy Kore fonina koa anatin'ireo misy tsy maharaka ihany le fanao mpianatra. Izy normal be satria raha vao première cours normal be tsy maraka satria ohatry ny mananjany fianarana ihany vao mianatra hoe dia tonga dia hay fa tsy maintsy mandeha mianarana iny ihany mandeha étape par étape zany. Firy taona nanao Zumba dia osona ahoana ilay faniakana Zumba? Nanaovako Zumba zao efa 2 ans mahery. Tamin'ny voalohany izy somary ezakenzana kely ihany araka le rythme anatilesy fa rehefa velo izy mandeha mianarana. Farafahakeliny dia tokony ho intelo isan-kerinandro ny olona iray no miatrika fanazarantena raha ho an'ity Zumba ity. Ny ofanahantany velany mihitsy moa ary nahazo mari-pahaizana ahafahana mampianatra ity taranja ity ireo coach avy ao amin'ny Bouddhisme Terra sy ny avy ao amin'ny Zumba Mada. Isorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany isorana ihany koa ireo namana rehetra niara-ny asa tamin'ity tontolo andro ity. Mametraka ny veloma mandram-piona amin'ny herin'ny toy izao indray.